Iarabaina manokana ny mpanao gazety avy amin'ny ano manjery samihafa dia sorana ihany koa naneho ny antso ampitana ihany vaovao atao amin'ny antemeram-boolona. Ny antso ny aonantsika androany moa ngamba efa fantatrareo ihany fa efa mivoy any amin'ny aina manjery samihafa any fa ankalaza ny faha-enimpolo taonany ny antemeram-boolona. Dia izay no antony aonantsika androany mba ilazana koa ireo programa rehetra mandritra an'izany fankalazana ny faha-enimpolo taonany antemeram-boolona izany. Fa mialohan'ny rehetra dia mamelahy ianareo ilaza fohy mikasika ny tantara ny antemeram-boolona. Samy fantatsika daholo angamba fa 14 oktobra dia nambara ampahibe-maso fa République Madagasikara. Ataoko fohy ihany le izy fa mbola misy any rina amelamelatra lavalava kokoa mikasika an'izay. Dia ny 27 ny volana oktobra dia nanana ny lalam-pandrenantsika ny vaovao ny teto Madagasikara voasoratra tamin'izany ny fisian'ny androm-panjakana ny Sénat. Dia tamin'ny 1er ny volana 1959 ny 1er mai nitsangana ny gouvernement vaovao ary ny parlementa dia nitsangana ny 1er juillet 1959 ary ny Sénat io resahantsika io. Rehefa tena azavaina le izy mbola vonjomaika ihany ireo satria 1960 vao tena tonga ny fahaleovan-tena fa reo zany ny comité consultatif no lasa Sénat tamin'ny andron'ny fanjanahantany io ary ny comité représentatif no lasa Assemblée nationale. Tsara ho fantatra nefa fa tsika zany amin'ny mazanantany atsika le naninona moa mipetraka zany hoe androm-panjakana roa dia tany Frantsa dia toraka izany tany amin'ny république faharoa tamin'ny andro directoire tany amin'ny 18e siècle tany le endrika nipetrahany ny anankiroa zany tany amin'ny fitondram-panjakana frantsay dia roa ny androm-panjakana dia misy ny Sénat sy ny Assemblée. Dia le hevitra nipetrahany dia toy izao nisy efa vahiniko entsika ngamba nisy député frantsay de Boissy d'Anglas. Izy zany ny hevitra nipetrahany hoe androm-panjakana roa dia izao fakiko aminareo zany tena zavatra niteneniny hoe le conseil de 500 izy misy ny conseil de 500 zany io zany Assemblée nationale dia misy ny conseil de sage natao hoe iny Sénat. Le conseil de 500 izy c'est l'imagination de la République et le conseil des sages c'est la raison. Tia nilazaina amin'izany raha ataontsika amin'ny teny fohy dia hoe samy manana ny anitra ho azy ireo nefa ny fisiny dia ny fameny. Indray zany le conseil des 500 zay misy ny Assemblée nationale nataony hoe l'imagination, indray pieritreritra, indray mpandalina. Raha ataontsika tatritsika amin'ny malagasy fomba malagasy indray mandity, indray manapaka, indray misaina, indray mandalina. Fa ny fiarahandreo dia tsy naharatsy zavatra fa natsara zavatra. Ary ny eo amin'ny conseil de sage raha ataontsika an'izay eto Madagasikara marina zany fa ny atao amin'ny Sénat mihoatra ny 70 taona daholo izay rehetrarehetra zany hoe efa zokonjokony daholo. Ary raha ny taonanay misy zany ny 70 taona dia misy ny 420 taona. Ka raha hoe tsika amin'ny kolotsaina malagasy dia manana ny lanjany zany volofotsy zany. Raha mijery ny boky nosoratan'ny pasteur Andriamanjato Richard nareo misy hoe le tody et le tsiny dia ny volofotsy ozy izy midika traikefa. Dia zany hoe fiarahan'ny Assemblée nationale sy ny Sénat niveriny frantsay anatsara zavatra zay koa tsy mivoana amin'izany koa tsika eto Madagasikara. Ary na amitenentsika amin'ny teny mahazatra raha dia hoe ny hevitry ny maro mahatakadavitra lany any amin'ny antenimieram-pirenena dia mbola jerevany koa ny Sénat fa ny hevitry ny maro mahatakadavitra. Zay ngamba ny tiana ho avotra kely raha mikasika ny tantara fa mbola maro ihany ireo olona andray fitenenana mikasika ny tantara mandritra ny herinandro iny fa herinandro be zao no anaovana an'le izy fa misy tepoka vitsivitsy any reto tsara ho ampitaina amintsika zany hoe izy avy moa zany ireo olo malaza mitondra an'izany antenemeran-olona zany nandritra ny enimpolo taona
dia misy efa maty misy mbola velona tompokla Gabriel Johnson, tompokla Jules Ravony, tompokla Siméon Jafetra, monsieur Honoré Rakotomanana zay mbola eto ny doyen amin'izao fotoana izao, Andriamatora Jameson Rakotomaro, Yvon Sandra Tsoniona. Amin'izao fotoana izao moa dia rahantsika malala zany fa Andriamatoa Rivo Rakotovao no mitarika ny Antenimierandoholona. Kasika ny Antenimierandoholona koa dia efa niovanarana imbetsaka ihany zay ny Antenimierandoholona zany satria nisy teteza mita fanesesy teto efa niovanarana izy hoe Conseil national populaire pour le développement, efa nisy hoe Conseil de redressement économique et social na CRES, efa nisy hoe Conseil supérieur de la transition, fa ny tiana ho marina fotsiny dia tsy niova mihitsy ny andraikitry ny Antenimierandoholona fa mpanao lalàna foana izy afaka manolotsaina ny gouvernement zany raha sitraky ny gouvernement afaka manolotsaina izy ary zay mihitsy anisan'ny asany ao anatin'ny lalam-pandrenana izy koa misolo toerana misolo tena reo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana raha fa manao lalàna zao zay afaka manao lalàna zay afaka manao tolo-dalàna na mandany volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernement fa le tolo-dalàna avy any aminay matetika miainga avy any amin'ny fotony zay no mampisolo tena anay ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana reo be ny tanàn'ireo mahita ny zavatra iainany dia miteny aminay hoe zao zavatra atao dia mba hanaovy lalàna ohatra zao mikasika an'le karamandry zareo teo na mikasika any any amin'ny sefipokotany dia reny no angoninay dia anaovanay tolo-dalàna na anaovanay andaninay zay lalàna misy zay le fifandraisana akaiky zany raha atao tsapa hitanana fifandraisanay amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana raha fa tonga koa ny lalàna afaka midiny ny fotony zay midiny ny fotony manazava amin'ireo be ny tanàna sy ny commune sy ny conseil rehetrarehetra hoe zao ny mikasika an'iny lalàna iny afaka manao fampiofanana koa zay na momba budget communal zay etahitan'ireo be ny tanàn'ireo zay tsy misalasala izy zany manantona anay dia azonay atao zany satria anaty ny adidy amanandraikitra anay mahasamy hafa kely ny assemblée sy ny sénat koa misy le nomen'ny filoham-pirenena no ny antony samy hafa hoe misy compétence manokana misy manana toerana manokana eo amin'ny tany sy ny firenena koa reny olo reny zay eritreretina fa tsara raha ampidirina amin'ny sénat zay koa mahatonga anay hoe misolo tena koa ny vondrona économique social culturel aritreretina zany fa tsy dia misy maratsy an'izany zavatra zany zay moa zany tena mivoizina teny aloha mihitsy ny hoe fiaraha-miasa ny any amin'ny assemblée sy ny sénat ny fanomezana conseil ny traikefa amin'ny mazoky olona ny aty amin'ny sénat na fa tonga chambre haute ny taona zay nylazaiko teo misy telo amin'ny valopolo taona zay zany ny asanay amin'ny ambanivangony zay koa zany anisan'ny manamafy-telona sy manamafy-orona ny fifandraisana iraisam-pirenena amin'ireny fisinina groupe d'amitié reny atao aminay zao misy groupe d'amitié avec la Chine parlementaire miaraka amin'ny parlementaire en Chine misy groupe d'amitié miaraka amin'ny parlementaire hafa any amin'ny toeran-kafa anisan'ny ilaina koa zany amina république sy ny tany sy ny firenena fa tsy afaka olona irery azany fanamafisa-toerana ny fifandraisana zany dia eritreretina koa fa zava-dehibe fa tena hiditra amin'ny votoatiny amin'izay zany tsika mandritra ny herinandro iny amin'ny latsinay zany manomboka ny fankalazana ny faenimpolo taona ny sénat 22 maraina ny fotoana zany dia fanompompivavana ny anomboana azy any amin'ny karatana tsara manomboka amin'ny folo maraina dia antsona amin'ny be somaro asaina amin'ny be somaro zay afaka dia ny ariva atao tokotanin'ny sénat en parking dia misy ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy dia mandritra ny telo andro talata alarobia alakamisy dia misy famelabelara-kevitra mikasika ny loha hevitra maromaro na talata zao loha hevitra ho resana dia le statut du parlement dans une démocratie moderne et efficace dia ny olona amelabelatra amin'io dia Andriamatoa Rakotondram-Bao Andriatsifa Dieudonné zay mpikambana fitsarana avo lalam-pandrenona teo aloha ary amin'izao fotoana zao izy mpikambana fitsarana tampony ny alarobia loha hevitra droit et obligation des fonctionnaires parlementaires mpamelabelatra amin'izany Andriamatoa Rakotoniasy Jean Raymond zay secrétaire général ny syndicat mpitsara eto Madagasikara sy miaraka amin'ny Rakoto Andriamatoa Clément John izy filohan'ny syndicat mpitsara koa eto Madagasikara olona entanina zany mety indrindraindrindra ny mpianatra angambany
fa misokatra ho andrehetrarehetra afaka mandeha daholo ndrehetrarehetra amin'izany afaka mametraka fanontaniana malalaka be mihitsy ary le fotoana de lava zao atao ivalaparina tsara ary ngamba tsy verimberina ny ohatran'izao fe tanina mihitsy ny géorélina amin'izany ny tolakandrony alarobia zany de andriamatoa Rivo Rakoto vao no anofa melabelarina mikasika ny la démocratie et l'intérim. Ny alakamisy diplomatie parlementaire alakamisy diplomatie parlementaire iarahany Andriamatoa Rajaonarvely Théogène Rajaonarvely Théogène dia sekreteram-panatanteraka eo anivon'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy CFM zany. Misy ihany koa kisarisary ataon'ny mpianatry ny DEX mpianatry ny UCM Université catholique de Madagascar ny ASEM sy ny EP Institut d'études politiques de Madagascar ry zareo zany anao parlementaire de anao mpikambana amin'ny exécutif de ho ampiseho andany lalàna ry zareo amin'ny teny vahiny moa zany atao hoe simulacre ry zareo mitanina koa ny rehetra fa mahafinaritra be mihitsy ary hita amin'io mihitsy zay efa nahita an'le fiomanany zareo hoe mandray andraikitra le tanora ary petraka misy zany sénateur re tanora reo misy exécutif ministre re tanora reo de andany lalàna ry zareo io zany amin'ny alakamisy. De ny zoma mizara roa ny fandaram-potoana amin'ny fito maraina misy mamerahany amin'ny Ravoahangy-Andrenavalona de amin'ny fito sasany misy mini marathon kely miainga eto amin'ny lapany antenimieran-doolona de mahazo mikanjan-tafo afaka tonga daholo ny rehetra amin'io moa zany de sénateur rehetra ny mpiasan'ny sena rehetrarehetra sy zay te hiaraka amin'ny rehetrarehetra eto koa moa de manaroatra ihany ny sénateur zany 320 ny isany fa misy mpiasa atao amin'ny sena zay miisa 700 eo ao anatina départementa maro de orinan'le azakazaka madinika zany de misy journée sportive iarahana manao zumba de lalao pralahina basket volley foot iarahan'ny sénateur sy ny mpiasa rehetrarehetra de ny tolakandro amin'ny zoma io misy segoavana iarahana ny vakomanitry ny antenimieran-doolona ny choral atao aminay ngamba efa hitanareo ihany ny talentan'izy ireo anasanantsika rehetra koa de anao seho goavana izy ireo atao amin'ny plaza ka miaraka amin'ny anteny choral ny ministère ny toe-karena sy ny vola ihany koa izy sy miaraka amin'ny tarika rimbosy telo zany zareo ny anao fampisehoana goavana eo ao amin'ny plaza ny arivan'ny azoma. De ny asabotsy maraina fa 17 ny volana zany amin'ny 1 fananorona fanampiana ho andreo sahirana amin'ny hôpital Ravoahangy-Andrenavalona de izy koa radio crochet sy fampiratiny ndreo antsim-panjakana roa Sénat zany miaraka amin'ny Assemblée nationale manao fampiratiny io fampiratiny io zany no araka ny eritreretina hoe atao foana isan'andro de azo rehetra jerena de entanina zany ny rehetrarehetra satria eritreretina hoe goavana zany faha-20 taona zany zava-dehibe azo tsoahana zany hoe inona le hevitra nipetrahan'ny androm-panjakana anankiroa teto amin'ny République Madagascar. Izay mieritreritra hoe tsy ratsy zany hoe miara-miasa zany samy manana ny anitra ho azy fanampy ny hevitry ny maro matakadavitra tsy adino koa fa ny zokiolona de ny zokiolona ihany nosy ny fitenenana ny antitra ihany nosy ny fitenenana ka eritreretina fa tsisy tsinony mihitsy zany fiarahana miasa zay ngamba ny azo atolotra ho anareo ny amin'ny an'io de isaorana fanao gazety rehetra isaorana.